Makasitraka amin'ity hariva ity satria navahanao regny vahoakanao androany ary mahatsiaro sambatra zegny manana anao. Faly mifonay satria afaka mihaona aminao Jesosy. Aoka amin'ity hariva ity ho isy fanan'olona maro leo velominao ho atsanganao ary ho voatà manokana. Ary ho tanteraka tompo le tenin'ny Jaona hoe tahaka ny anambinana ny fananareo no anambinana koa ny nofonareo. Aoka tompo androany hariva ho isy fanan'olona maro voatà voakasika miova ary ho sikana amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona tompo teny pitahiana ho amin'ny tsirairay aby, mitombo refindray izy, mitombo fahasoavana izy, mitombo fahitam-pity izy amin'ny Andriamanitra ny antsika rehetra ny fiadanan'ny tompony aminao. Amen. Faly Jesosy mahitanao eo ary miarahaba antsika rehetra samby velonaina ary indrindrandrindra samby voatà matombo mbola tonga am-piangonana zao ry havana mifafana mandeha am-piangonana tsy hoe antsika te hivavaka fa omen'Andriamanitra herintsika ahafahantsika mandeha am-piangonana. Tsy olona jiaby tompoko manana force mandeha am-piangonana. Ianao raha mamahotany olona quelque part agny betabe zao no miresaka za zany rao mba te handeha hivavaka any raiky mba tongatako amin'ny fiangonana io ary betabe miantso ana amin'ny telefona any raiky titrafako amin'ny paster io sisia zasisy nefa zisiky ny any zao tsy hita. Sanatria kory regny olo regny tsy tia fivavahana fa kosa le hery andehanany am-piangonana tsisy. Ny zavatra rehetra amin'ny ara-panahy mila hery. Matono zao mbola mavita mandeha mivavaka mazoto mandeha am-piangonana misy hery afaka mamaty man'Andriamanitra ao. Efa anisany zavatra raiky mila isaorana amin'ny tompo ny fahatongavanao eto. Satria tsy ny olona rehetra ny tonga eto. Betabe magnano programme andeha hivoaka andeha hivavaka izy nandalo ta bazary be ngara ny vily le glasy tany hafa. Satria tsy ole hery fa soavaka manokana ny ahafahana manompo an'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa te hanompo an'Andriamanitra anao dia mahavita manompo. Rehefa tsy ole fa soavana betabe ny zavatra tsy vitatsika. Fa ianao ne havita amin'ny anaran'i Jesosy. Betabe mbola namotany anao hoe mbola misy eo le valina Dieu. Fa tsy manakana anao amin'ny zay foinao zany. Fa dia misy mirety any anao tsy manana rohetsika. Zay anagnanao afaka menao fa tsy voatery hoe zay ihany. Ka mbola ireto le valopona fitahiana ho an'izay resy lavitra tsy antery moa izy araka lefa nyteneniko igny. Voaka mba tsy mahatsiaro hoe nisy nanery ianao naka n'ity valopotria fa tena raiso am-pitiavana, raiso am-pandresen-davitra. Raha misy zany amintsika mipetrahanareo mba te handray anjara amin'ny fagnamboarana ny fiangonana Zona Fresana mega église satria manamboatra antsika hoa carreau. Dia rehefa natao ny totalina prix-na carreau ilaina amin'ilay trano betsikaria 450 millions de francs vola angonitsika. Za mino mifanentsasany zany ianao zy raiky dia fa vita. Symbole fotsiny zany ty valopy ty fa azonao ovana goniny ianao. Izy indesinao vakany iny magnasa lehilahy fahasoavanareo milanjanazy agnetsehana finoantsika zany ty e. Ka raha mino ianao ho hitanao fa hotahiny tompo anao mihoatra n'izany. Fotoana mety zany zao mba hamafazanao e satria ny avana raha ny Baiboly nivakina misy ny fotoana ny famafazana sy fotoana ny fijinjana. Opportunité ho anao zany izy io misy fiangonana amboarina dia raha mba te hamafy ianao mba mandraisa anjara. Dia raha misy mila zany mba hatsangana tananao na mitsangana mihitsy mandroso ty aloha anao dia amenanao le aza menamenatra raha magnano reto tsy mamenamenatra. Raha hafa tokony amenatra anao fa tsy reto. Tahiny tompo ary anao. Lany le valopy. Raha ohatra moa zany misy manana valopy dia fa ndeso bakany vongo ivavahako manokana re le valopy. Fa ezaka moa zany ny lahady tonga valopy hafa zafady amintsika le mbola tsy nahazo. Hitahy anao ny Andriamanitra. Ka amin'ity hariva ity dia asain'i Jesosy za mampianatra anao satria amaraigny misy fotoana anankiray miazo. Antsika dia mba hoe te hampiasa vola, mba te hotahina ara-bola. Tsy haiko mba te tsy fantako e makasika ny ara-bola zay ny tema antsika maraigny. Ho anao zay mba concerné amin'izany tongava manomboka misivy ho isy vavaka mafonja ataontsika eto rapitsoa
misy karazana tsodrano sy délivrance manokana ho an'izay manana blocage satria be da be mitsika reo misy vola mahandrasana tsy mety tonga, misy volanao aman'olona tsy mety azo. ao ndray moa ny sasany mampiasa vola maty vola fo, miala an'izay ndraiky sasany very vola fo. Misy vavaka manokana ataoko atsika rapitso, mba manaova sacrifice na fotoana rapitso tonga avy eto aka ny anjaranao. Dia reto misy teboka vitsivitsy tsy maintsy ataonao raha te hitombo refy ianao. Zay zany ny zavatra resantsika ao anatin'izao fotoana manarak'izao. Reo karazana zavatra tsy maintsy atao raha te hitombo refy. Ny zavatra ho resaka eto androany zany karazana toe-tsaina na hoe fomba fisainana zay mila ananantsika raha te hitombo isika. Misy ravana amintsika reo na dia tsika efa mpivavaka io mbola many anao avongavo. Ary io dia anisana toetra anankiray mampiety. Aloha tonga dia teneniko anao mihitsy ny marina, mampiety. Mahatonga ny fiainan'ny Lucifera mitotongana dia ny avonavo azy. Lucifera zany tsy mananana toe-tsaina tia hanety tena, fa bohaboha, poerapoera, laoeky loatra, magnambonimbony tena, mihevitra ny tena ny fahozavatra. Ka tsy nety taminazy mihitsy raha mba sendraka mba nisy zavatra mba nirahy nataony dia tsy vita zany. Mametraka ny tena ny efa lehibe izy. Tady dio ravana fa ny monde na fivavahana dia monde na fanetrentena. Anao zany raha hibohaboha ny ramonao agny anao magnano azy. Fa raha aty am-piangonana, raha miara-panany resana, dia zany no fiainana mila ananana fanetrentena. Satria zay ihany lakile raha vazavam-panany resana. Ka misy karazana fisainana mila ananatsika. Satria misy zao olona dia milaza foana izy fa izy ony tsy maintsy sefo ohatra. Izy ony tsy maintsy lehibe foana izy amin'ny raha jiaby. Dia tsy mety amin'ny fa mila manana toe-tsaina vaovao ianao raha te hiaina fiainana vaovao. Matetika za eto mijoro avomela tamintsika raha tadidinao makasika le hoe misy fotoana za miasa tamin'olona. Dia rehefa miasa tamin'ny patronko io patronko zany masiaka. Patronko io miteny ratsy, tia magnambanimbany olo, ary ny afarapara ny rehaky midaka avy tam'afara taka. Fa tamin'ny fotoana io kosa nefa mba nisy ihany za avantage kely, mahazo karana 150 000 francs par jour tamin'izany. Ary tsy vitan'izany fa ny olona ndesiko tamin'ny automobile miinvité anahy foana miara-misakafo amin'izareo mandray, antoandro, arivo. Donc zany vola mbazary zany efa tsy dinesako loha loatra. Za mody isaka arivo mahazo 3 aly. Folo andro zany fa 1,5 million. 30 jours zany otry. Tsy azo tegna mandriany zany. E matoritory am-pandriana anao tsy mahazo an'izany. Fa tamin'izany ny riatany mafy na meny vava mafy ny toravany sy ny sisa, nisy eritreritra anankiray miteny tanaty fotao hoe magnino raha mesinao ambozon'akanjo izy. Tsy ampy anao iny. Misy feo mihitsy ny teny amintsika matetika. Ireny feo fieritreretana reny le manimba reny. Satria adinonao ndraindray fa anao inge mamelombady aman-janaka. Adinonao ndraindray fa anao ne possible magnofa tramon'olo le. Adinonao ndraindray fa mbola nanano microcrédit vola kenareo. Fa indesina mompo anao miady amin'ny patronao anao le faranao afakasa. Tsika zany le toe-pony satana. Satria zay mahadevolondevoly tsy avy izy raha tsy angalatra amolo andringana. Atsika nefa matetika raha misy zavatra tsy zakany saitsika ivavatsika io tonga bonheur. Tsisy raha tsy koranitsika. Possible olona tavandrainao amin'ny fiainana, olona ilainao, olona iankinanao amin'ny fiainana, iny no adivanao satria sorenanao. Tsy nandinika akory ianao hoe atraizany mety afaran'ity disadisady. Dia eo miteboka matetika teneniko hoe mba mianara tokoa, misy fotoana mba manana karaktera mahazaka toetran'olona. Ny olona miara-monina aminao tsy voatery afinaritra anao daholo, fa anjaranao mba misadapoka. Hoe raha sendra olo masiaka za inona ny tokony ataoko. Raha sendra olo ratsy fanahy za inona ny tokony ataoko. Raha sendra olo saro-piaro za inona ny tokony ataoko. Raha sendra olo tia mivazavaza za inona ny tokony ataoko.
fa tsy hoe zay émotionnao agnatinao ao tonga dia avoakanao daholo zany tokoa fa te hakatrafo tsy mandeha tsony le fisainana hoe ady ry zanako zay misy écolazy par mois mila payeko karaha miala amity asako ty za mety problème mareo zanako reo raha misaraka amity vadiko ty za mety zao ny afarako anao ka miala amina maro ny vazaha manjiky anay mizesika amina vazaha mbola andafy agny anao iraika avy amoramanga iny ialana sahirana eo anao ta iny Jesosy anetsika jiaby mila mitaiza ny saitsika mba ahafahany fiainanao miova tezaigna mihitsy iny misavatra ny forcena mihitsy tia ato ta iny tompo anenao mila mitaiza ny saitsika amen ka ny alalan'ny olona fa faible anao dia anao tia mirehareha eo zany ny afantaran'olo hoe faible anao le anao le poerapoera tsisy raha tsy dadragna tsisy raha tsy zany manotany jirofo jirofo tsy namboleny aby izy lova naika zany make lavan'ilona nihitsika mpitora izy nefa mandeha tongotro tsisy raha tsy koragniny eo ny afantarana fa faible an'olo anakire tia mirehareha am'izay ananana tady dio fa ny tombambidinao tsy miankina amin'ny zavatra anananao fa miankina amin'ny karakteranao zany ny tombambidy ny fiainana ny lasina babo tsy vola zany moyen fa ny base ny fiainanao dia mitoetranao jereo fa misy olo raha vao diso tia vola loatra dia simba ny toetrana vadika olo kafa tanteraka izy mandainga izy mamitapolo manao resaka isan-karazana eraky ty tanàna ty izy satria tia vola loatra ary ny fiainana tsy vola fa toetsy io ny mamaritra ny olo anankiray zareo fa mahatonga ny olo manambola dia ny toetrana mahatonga ny olona voatany fiainana dia ny fisainana satria ao amin'ny sainao no midina ntsona hoe hevitra avy amin'izany hevitra zany no mivoaka ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainanao sy amin'ny mamodidina anao tsy any amin'ny vola mihitsy diso fieritsereta taigny tompo anenao alleluia taigny Jesosy ianao ka eto zany zany dia tena teteny fa tsy zay anananao no mamaritra ny tombabidinao fa ny toetranao io karakory misy karazan'olo ravana mampalahelo fa ohatra izy zao tonga amina fiangonana salam'izao ny programmany dia andeha hitaona olo agnatin'ny fiangonana io ndeha hivoaka zarabilanko anareo hoe nandraiky matany sikreto misy almavaka aminay any misy tendrombohitra aminay any misy fa le akato ndraiky tahona andeha hivoaka atao tratraka moa fao ia zaka io miambiny tsara dia misy rehefa zany mihitsy mitoetrana lesy tsisy tany tsy tondrasan'ny mpino agnaty fiangonana akory le tanàna ary jerevanao fiainan'zareo boriboratiky nefa firotaonany vavany taty boriboratiky satria le sainy mampalahelo tsy mivoatra izy satria veriny zany zay ny tanamboany dia fa volasana dia tahomany daholo le karakaranazy jiaby ndesiny azy iny le mitovitovy raha magnano foa mifampitaritaty ndosinao rehetra agny aretininao ka manana la vatsofo anao regninao ziky izy tsy mandriano mizara fahasoavana teto mampianatry magnino izy mitsofoka voaka agny ito olo andeha hivoaka forana to isa toetran'olo avakaiza ka atsika zay mba mahazony raha azy mba magneky taon'olo amirakarany izao fampianarana azonao ve zao tsy mahampy ijanonanao mba hipetra tsara sangisangy treny anao dia lasa gauche droite any ary mampalahelo amizio voadomy raha avakany dia za miny tadiavana
Za ny laza aminao fa misy ny riavana za tsy hoe mirare za raha miteny anao fa hitady anao fa tsy hita karaha-mitsika akato. Aza atao raha mahavitry zay. Hitady anao fa tsy hita pasteur David faharoa. Alléluia. Ka ndamina lasina babo mba mianatra mitravailler ny karakteranao. Fa za manaiky ho travailler ny matériel ianao. Karakteranao travailler. Fa tsy matériel no mitravailler anao. Ta iny tompony ianao. Ka amin'ny fotoana mbola voabaikona matériel ianao dia mahantra ianao zay. Dizany zato teneniko zany. Raha mbola voabaikona matériel ianao dia mahantra. Aza torotoro olo fa fazazonao olo foana ianao olo karakory. Mahantra ianao zay. Jereko tsara fa misy zao fisainan'olona raha vao tsisy vola izy dia mitovy amin'olo matony izy. Mahantra ianao zay. Io na tsy misy espèce ara am-pelatananao raha ianao le olona manana toe-tsaina manana. Ny fanagnana anie tsy voatery zavatra hita maso. Fanagnana tsy voatery vola na montant d'argent hoe zao ny chiffre. Ny fanagnana dia finoana. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa ny oloko marina dia ho very ny finoana. Fa anao indraindray raha vao tsisy vola kely hitany masonao eo rehefa mizaha toka gasy ianao hoanina sotro. Maro amin'izay malaky dia matory bonheur. Raha vao tsisy vola kely izy am-pelatanana dia hifamaly amin'ny vadiny fo. No iankany. Zay tompony ianao. Ka eto zany ny atoroko anao fa ny fitahiana dia fanahy izy io. Fanahy. Zay le hoe fanahy ny fitahiana. Zay ny fitahiana. Noho izany any amin'ny karakteranao any no fanalahity. Raha vao zava-palaza no resana dia any amin'ny karaktera no vahaolana ahafahana manana accès amin'ilay izy. Satria ny minitra miova ny mentaliténao dia misy zavatra miova ho azy koa amin'ny fiainanao. Io zany ny olana tsy vitatsika mamova ny mentaliténtsika io. Ka raha anao zany mba te hiditra amin'ny monde ny palma dia esory tsy ho aminao le tafotry ny tsy hanam-bola. Tandrinesy tsara volagno zany. Raha anao mba te hiditra amin'ny monde amin'ny tontolo ny palma, esory ao am-ponao an-tsainao ny tafotry ny tsy hanam-bola. Mety be ny olona matafotry dia laosany vola io tsy mahasahy mividy raha izy. Tsy mahasahy izy mba ohatra hoe misy zavatra lafolafo dia fa nasa andro hafa fanatany. Dia tsy foiny realiny iny so dia vaky. Matafotry tsy hanam-bola. Matafotry so dia laosany vola. Hitanao ny fanahy amin'ny travailler matafotry so dia laosany 5 000 izy tsy hoe tsisy panana izy fa sy teny vaky zany roa aliny be voninahitsy fa takety tsy teko vaky. Or nefa ny trosa zany fanahy eo anatiny. Azonao hoe raha tiako tenenanao? Da iny tompo arenao e. Ka raha mbola tsy resinao mitahotry ny tsy hanam-bola dia aza mbola mieritreritra miankareny. Zany izy. Raha mbola zay. Ary jereva nefa ny afantarana olo anankiray rehefa miditra magazay fa olo mampalahelo dia prime miankareny. Prime. Io tsy mivaky localité zany. Otrino. Tsy zahany aby io. Otrino. Raha vao maregny izy ozy vidika reky. Or nefa mety fausse marque. Tahin'Andriamanitra any ianao. Amen. Ny mahatonga ny olona anankiray zao tsy mahafoy ho an'Andriamanitra dia mitahotry ny tsy hanam-bola. Mahatonga ny olona tsy mahafoy ho an'ny hafa tahotry ny tsy hanana an'iny tso. Isy hoe tsy mahavita ohatra hoe mba omenao vola na 25 000 tsy foiny aminao. Tsy matahotry izy dia laozany 10 000.
Zay fotsiny fa tsisy zavatra hafa. Zay le izy. Ary mahatonga ny olona anankiray manaonao foana amin'ny resaka ara-bola dia satria tsy aina no miaffronter le tatro. Le tatro ny tsy hanam-bola. Ka zay mino an'izika zany mandraisa zavatra zao. Alléluia. Hitanao fa ho gotenao amin'izay karaha mino an'izany teloko zany ianao raiso amin'ny naran'i Jesosy. Alléluia. Io tatro ny tsy hanam-bola io tompoko mahatonga ny olona mangalatra, mahatonga ny olona mikatrano, mahatonga ny olona anankiray manao ny tsirany. Ary ny karazan'olona ohatr' izany dia andevozim-bola. Azonao hoe zany? Andevozim-bola ny olona ohatr' izany. Ary raha vao fantany olona fa matahotra dia exploiteny amin'izay. Azonao? Raha vao anao zany fantany olona fa matahotra tsy hanam-bola, matahotra tsy azo vola, lasa mora exploiteny olona. Satria izy vao mikorana dia mety mba ho azo karivariva ke mora valanahy dia fizanona tonga dia exploiteny olona aloha. Eny migasitsarao izy fampidiniko mipiriny ity fa kaity olona mora mivaraketsaka. Satria hoe vita zao mikorana, vita zao miresaka zao mipiriny andresako an'ity io ny mivaka hoe dia mierina zafadika tsy mba manjary ataona aloha hahitsy zay tanao matahotra izy tsy hanam-bola, tsy manana patience izy amin'le fotoana to dia farany tena mikorana dia merivo atonao dia samy ala. Azo korana amintsara eny. Raha vao hitan'olona fa matahotra anao dia ho exploiten'olona anao miresaka vola. Dia jerevana amin'izay anao tsara mba mahazo somme d'argent mba arak'izay mba ilainao anao fa le tsy potipotin'ireny foana ny azonao. Antrano zavatra amidinao ara tsy mba azonao mivaingana ny vidiny fa hifainao tsikelikely satria hita mihitsy ianao fa matahotra fa dia tsy azo vola. Azonao fiasany zava-tena amin'izany. Misy anery avy amin'ny karazan'olo tsara mba nahazo vola mivaingana kany. Men'olo 7,500 mbola dia 20,000 ndraiky dia minerinandro ndraiky 15,000. Satria le mentalité-nao, ny caractère-nao mihitsy no matahotra tsy azo vola. Engany mba hiova ny zanaky ziona. Raha eto sangavana misy toe-tsaina vitsivitsy reto atoroko anao. Tiako manko anao mba hitombo refy. Alléluia. Tadiofa ny fivavahana indrindra raha ato ziona ny resana dia natokana ho an'ny olona vonona androso. Engany mba anisan'izany ianao. Zahay dia mizara sakafo mba hampandroso anao, mizara fampianarana mba hitongo anao refy. Voalohany aza tia matsiaro ny lasanao. Zany agnisan'ny problemantsika zany. Sasany raha vao tonga ny anniversaire efa tadidinao ny fahita amin'ny mihitsy n'izao. Raha vao tonga ny fotoana tsy haiko hoe nafatesan'ny papany na nafatesan'ny mamany dia mikofikofika kely izy maizina amin'ny tanany aman-danitra. Satria ina ny antony fa torany lasa izy. Tadio riavana fa ny Baiboly mihitsy mampianatra hoe raha misy izy olona ao Kristy olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo. Ndana jereo fa ny olona tia mampatsiaro ny lasa tsy mahitanao fahombiazana zany izy. Jereo vao agnatina tokantrano raha vao madama tia mampatsiaro ny lasa, raha mosey tia mampatsiaro ny lasa, feno tsy fisina lava tokantrano. Merina digno atsika tavavategna. Dia ndana remarque regny olona regny fa tsy mandroso satria ina ny antony ny fisainany mihitsy zany magnano marsariera fo fa tsy mandroso. Azonareo ve zany? Mety mampiantoka ianao tamin'ny tondasy fa mba avelao agny iny kiny. Mety solokin'olona anao tamin'ny tondasy fa mba ajanao agny iny. Ary zany any mahatonga ny sasany efa 10 taona nanambadianana mbola kajina koa fa ho sariny sikany. Io tiritiriny izy. Raha mba tratrany raha tratrany madame zay zany amidy enfance io. Promotion zany. Ina nefa ny tegna base mbola matsiaro ny lasa izy, mbola fatora ny lasa izy.
Hitanao na tonga ny tongotra atsika io natao mitodiky mandeha aloha. Aloha tagna veloagny. Tenino amin'ny akaikinao ko raha tsy fahantegna hoe avile. Ay ny tompony ino. Ka tsy zany mbola veriverina. Da i tomponao mahazo lesona anao mitahinao ny Andriamanitra. Amen. Amen. Vakitsika ny Genesis 41, 51. Anzay manana Baiboly, Genèse 41, 51. Misy tantara ny Josefa ato. Ny secret natonga ny Josefa rehavana nitahin'Andriamanitra sady nisanatra foana ny fiainany. Josefa tompoko dia nitombo dimension foana ny antony. Izy dia nisy olona vita nagnadio ny lasa. Genèse 41, 51. Amin'ny anaran'i Jesosy mibako izao. Ary ny anaran'ny lamatoa dia nataon'i Josefa hoe Manase. Fa hoy izy, Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra atao an-tranony ray. Amen. Andriamanitra efa nampanadino ahy. Raha anao zany mbola tsy mavita magnadino ny zavatra nanimba ny fonao, mbola tsy mavita magnadino ny zavatra namparatra anao, aza mieritreritra fombiaza. Vita nagnadino ny lasa. Dia jereva hoe na ny fisainan'i Josefa raha nandeha lavitra be, navita ny stoke sakafo ho ana firenena Josefa. Anao zao raha stoke sakafo anareo an-trano ao fa sahirana ny sainanao. Indrindra moa an'ilay tsy manana congélateur, mety feno sakafo simba. Fa i Josefa navita ny stoke sakafo ho an'ny Egypte ray manontolo. Ary tsy ho an'ny fireneny fotsiny, fa magnerina an'izao tontolo zao ny tamin'io fotoana io nandeha nitady sakafo tao Egypte. Dia Josefa navita ny zany. Ka mampatonga ny sainao io tsy mavita mandinika tadi-bola, tsy mavita mandinika zavatra ampandrosoana ny fianakaviana, ny tokantrano, dia satria ianao tsy mamavita manadino ny lasa. Mbola lasa mivoaka trano madamanao dia efa raha hafa anaty lohany. Mbola lasa mivoaka ny trano raha misainao dia efa iny ndraiky anao famboary. Or nefa raha tena diningana izy ratra. Ny olona maratra tompoko tsy mandroso mety, tsy miavance. Magnano masarera. Any ka raha voa mifamikorokorana amin'olo hely madama, miresadresaka amin'olo hely raha misaina. Anao zany dia mandrapiraty fokofoka. Maratraratra fahatany. Olombelona aminao tsy korana. Fa magnino madamanao vao tsy mahazo mikorana amin'olo? Magnino raha misainao vao tsy manana droit hikorana amin'olo? Jereo kely raha misy olona akaikinao, dia miverena aminazy zany question zany, magnino izy hoe tsy manana droit? Sady anontaniana izy gadranao izy io hoe. Izay raha jiaby makasika an'iny andraisaka da mialena. Seko raha nataokanao tsy mipetraka ampanivolo vao ny ambona omby. Da ny tompony ianao. Da ny Jesosy ianao. Amen. Imagineo fa 14 taona ny kere tao Egypte tamin'ny fotoana iny. 14 ans. Dia io ny fotoana ny stoken'ny Josefa sakafo. Ma imagineo nga zany hoe mistoke sakafo dans 14 ans zany. Aleo ohatra hoe misy vary makaniko da mahatonga zaka raiky manakajikajina tagnaty goro. Firy taona ny fitehirizana aminazy. Tsy afaka masinao sakay pilipilo agnatin'ity dia tsy manimboana ilay raha. Fa 14 ans no nitehirizany Josefa sakafo. Vita zany satria ny olona anankiray raha vao mavita magnadio an'io fisainan'io, lasa lavitra be ny fiainana. Fa raha vao ny sainao mihitsy ny maloto, raha vao ny sainao mihitsy misy problème, ny sasany moa koa raha anaty lohany akao hiaro madamo ny fo, hiaro ramoseny fo, zany fa raha anaty lohany akao. Tsisy raha atao madamo besama. Sa ny tompony samba.
dia lany lera anao dia tsy mivoatra amin'izay fiainanao dia tsy mivoatra mihitsy ilay fiainana or nefa tadidia tsara fa ny mampivoatra fiainana zany relation amin'olo karaha madamanao tsika anao hikorana amin'olo relation nino ho azony eky vola nino ho azony eky da iny tompony anao mba alefaso ny zavatra afeky sainy fa tsy akany fo io problema tsy mampandroso io ta iny Jesosy anao fa iny fa firenena pays na mba famille moko mba dia mazonao zany tanjatsainy Josefa fa grave be ny olona mahomby a dia samy manadimy lasana sady mifantoka moavina engany mba mitafiditra anatin'izay dimension zany karaha ny lasanao foana ny tanisainao tsy aholo mihitsy ianao ny sasany a matetika mibaze amin'ny zavatra vitany zany na vitandry zany ny fiainana tompoko dia androany fa tsy omaly azonao koa zany manahoany ianao androany ary manahoany ianao rapitso fa ny omaly efa zay izy zay azonao koa zany karaha tia omby ianao aza mifantoka amin'ny lasanao andana mifantoka amin'ny moavinao tenino amin'ny akaikinao refy daholo zany Alleluia amen ka atsika revana amin'ny fiainana aza miezaka hitady zay ampifaly ny hafa fa ndana mitady zay ampandroso ny hafa zany mahatonga anany anay somary direct be rehefa mampianatra anao eto ndry za tsy mitady zay ampifaly anao fa mitady zay ampandroso anao amen tepika manaraka aza manaiky hoenty ny fihetseham-po aza manaiky hoenty ny fihetseham-po rehefa teteka dia tao are fa teteka dia atao are aza manaiky hoenty ny fihetseham-po satria revana misy oabolany malagasy zay hoe ny fora no mafana io raha vao tezitra mavita tsy vitan'olo io fa nefa avy eo izy io raha vao calme manenina ndraiky ary tafiteny efa nanino moa zany na vitany ary raha vao ianao sorena na malahelo aza mandray décision mihitsy amin'izay raha anao mbola tezitra na raha anao malahelo aza mandray fanapahan-kevitra fa matetika ny fanapahan-kevitra raisy agnatina fatezerana raisy agnatina alahelo mitondra nenina foana sady io zany leson zany raha renao zany anao mbola sorena be mahazonao atao mifindratrano agny mandiana azonao atao mandeha mandranomasina agny voninao telefoninao fa aza mandray fanapahan-kevitra raha tezitra anao raha malahelo anao tsy fotoana fandraisana décision reo maneniny mandramaty voron-kantitra misy tovavy tovolahy ohatran'izany raha vao nalahelo izy tezitra izy bateny enta jusque ny any izy tsy naverina mosenitro nisambavy kapasiteka misy devoly fisarahana mihitsy aminazy tsy devoly ny fisarahana le aminao fa chaque fois anao tezitra chaque fois anao malahelo eo anao mandray fanapahan-kevitra ary raha vao vitanao mikalmeny fonao ao anatina fatezerana sy anatina alahelo tsy maintsy mahomby ny fiainana amen eo matetika izy io raha vagnano mitrotra ary te hitabataba tsisy raha tsy tianao tenenina rehefa malahelo anao tsisy raha tsy tianao tenenina rehefa tezitra anao nefa aveo rehefa tapitra izy io manenina tonga mantandra tongotra mantandraka anao iny tompony anao alleluia zany mahatonga baiboly miteny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra tsy tokony tandremana tandremo ny fonareo fotoana ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fotoana ny fatezerana sy ny fotoana ny alahelo noho izany tsy ilaina ny manapa-kevitra ao anatin'ny fihetseham-po tsy ilaina misy olona nge raha vao faly tonga dia fa pariparitina eky dolo vola anaty poketra tsy bonin'olo moka afaka amin'izay aman'andry amareny raha le tsisy hita iny tompony
tokony misy fotoana koa ianao a mandray décision fa ny fandraisana décision tsy anaty fatezerana ary tsy anatina alahelo. Amen. Misy zavatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra na izy ao faly na izy ao teza fa tsy anatina alahelo tsy anatina fatezerana ny mandray anazy. Ino fa azonao ny tiako ampitaina aminao. Alleluia. Teboka manaraka mila manety tena sy mankatoa isan'andro isan'andro. Mila manety tena sy mankatoa isan'andro isan'andro. Isan'andro isan'andro fa tsy hoe tamin'ny taon-dasa na tamin'ny herinandro. Isan'andro isan'andro ianao mila manety tena ianao ary mila mankatoa ianao. Amen. Petera zao dia io no nampahomby anazy. Nanety tena izy. Nindramon'i Jesosy lakana anazy mandeha hitoriana filazantsara nomeny fanetretena zao zany. Après le fitoriana filazantsara nataon'i Jesosy nibaiko an'i Petera Jesosy hoe arotsay amin'ny sisiny ankavanana ny aratinao. Io izy Petera hoe noho ny amin'ny teninao dia ho arotsako ny araty. Sady nanana karaktera nanety tena izy, nanana karaktera nankatoa. Ilay resako tary amin'ny voalohany hoe misy fotoana antsika io tsy mba te hiondrika mihitsy amin'ny fiainana. Misy fotoana antsika io tsy zakatsika ilay bekobekon'olona. Misy olona ny riavana tsy hanasa vokatry izay toetra ratsy izay. Misy olona tsy mety misonitra grady vokatry izay toetra izay. Misy olona tsy mamety rekrite mihitsy izy noho izay toetra izay. Tsy mahay manety tena ary tsy mahay mankatoa. Tadidio fa ianao foana na sain'olo miondrika ianao koa anao foana. Na sain'olo miazakazana ianao foana. Ary zany ravana ny toe-tsaina mila ananana raha tia hanano miaramila. Na asainy magnano pompo zato anao foana. Asainy mandro anaty rano manintsy be anao miroa mandray anao foana. Azao hoe zany matetika mpaherezako anao zany na hiaraka iorokoraka anareo fiangonana raiky hoe viavy pastera da tsy mampiasa ny elohako ndre kidy ao da lehilahy avao. Azonao hoe zany fa tsy rehefa iorokoraka atsika katsony hoe pastera tsy magnovan'io ary raha iteny anao ke zao hoe iaraka iorokoraka anareo zero pastera samako mosana mbola misy 10,000 folo ia na mba akanjo namana koa anao vagnarabe anaveza zero aza ndesina fihetseham-po. Tsy hoe rehefa tezitra le ndoraka ataoko an'izao a rehefa tezitra. Raha vao tezitra ndoraka tsy vavakatsony a raha vao tezitra andora zao ary nandray adinareo mivady any izy io nataonareo mahita raha. Palahelo toetratsika nandray fihetseham-po zany nefa. Raha vao tezitezitra mivady izy nanao zaraiko avy any za heriny anao. Miady ndraiky zare zay tiana heriny anao no izy. Question sirandro io ny avena ady ampiheriny anao. Aza manaiky ndesin'ny fihetseham-ponao ianao ndana manana fanendrentena sady mankatoava. Ny olona miavona riavana tsy lasa lavitra. Raha anao miavona tsy lasa lavitra fa ny fanendrentena ny fankatoavana igny no mikalifie anao ny lasa olona ambony. Ny fanetrentenanao mahatonga anao afinaritra olo. Ny fankatoavanao mahatonga ny olona te hiara-monina aminao, te hiara-iasa aminao. Fa raha anao olona be zesta be, tsy azo bekony, tsy azo teneny, tsy azo ankaviny, milefalefanao daholo olo jiaby. Dia milaza amin'izay anao fa misy fanany fanelipiliry nefa toetranao ratsy ary tsy mety voaovanao mihitsy. Ary be da be ny olona manana karaktera ratsy ohatran'izany rehefa mason'olo tsy mety mavaratsolo. Amason'olo izy vo magnataka satria eo zany izy tiana ho hitan'olo fa lehibe izy. Fanganao amason'olo fogna vo lehibe.
Anao koa zany amason'olo foana anao voalalahy. Rehefa ambadika agny anao da apela. Io tsy tokony atao ohatran'izany ilay fisainanao. Fa dana équilibré eo ny fiainanao. Amen. Amen. Karaha tia omby ianao, tsy maintsy manana olona arahany ianao. Tsy maintsy manana olona ekeny ianao. Tia omby. Jesosy tsy maintsy nandeha nitady an'i John. Tsy maintsy naneky an'i John Bateau Baptiste. Tia omby. Apetraka aminao fanontaniana androany. Izovon'olo mba arahanao. Izovon'olo mba ekenao. Baiboly milaza an'izany. Tsy hanao na inona hozy Jehovahandriamanitra raha tsy milaza an'izany amin'ny alalan'ny mpamany mpamony. Mitahinao ny Andriamanitra. Raha anao olo ny avonavona misy zavatra tsy reny sofinao mandrakizay. Raha ny avonavona zao anao fa tsy reninao zany révélation zay. Raha tsy mpanetiteny ianao tsy tonga teto. Misy zavatra betabe mila ianara ny fiaina. Mianara mihety mba hanandratan'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ane ianao. Alléluia. Mila manana tanjona mazava. Ino mba tanjonanao eo amin'ny fiaina? Rehefa mivavaka ianao mila manana tanjona. Amin'ny zavatra rehetra ataonao, amin'ny andavanandrom-piainanao, apetrao foana ny tanjona. Alléluia. Apetrao foana ny tanjona. Nisy fotoana zany manamangy tokantranon'olo zay fa ela dia namenjareo za sariny tanin'izao tontolo zao globe terrestre. Vato zay le izy fa globe terrestre. Dia natorony tamin'izay izy pasteur ozy mitanao izy raha ataonao izy isaky mandraina izy ametrao tagnana izy izao tontolo zao io. Teneno daholo izy raha tenao teneno. Izy boribory kely voatagna amin'ny tagnana zay. Vita zareo tsara tarehy amina marbre raha zay dia manataony cadeau. Dia apetrako ilay izy dia mivavaka. Ohatran'izao. Amen. Ho hitanao izy teteky. Mila manana tanjona tsika ry havana. Fa tsy raha hiteraka foa ny tanjonanao. Misy ane zany e. Mikoragna zany zareo sy madamo dia eny tanjonantsika sa. Zaza efatsy maroka. Ireny tsy tanjona reny fa fiainana tsy maintsy mitranga. Zao izy. Ohatra zao ny hinam-bary zao tsy tanjona zany. Raha tsy maintsy atao zany. Tsy tanjona. Ino tanjonao sa? Hina-katsamoka raha aveo. Hina sambaika kaza. Tsy tanjona zany. Raha tsy maintsy atao zany amin'ny fiainana. Ao ndraiky koa moa mieritreritra hoe tanjona andro ny andeha hagnano vacances. Tsy tanjona zany. Fa fiaina. Araza mba magnano tanjona mihitsy mandeha ropilany. Tsy tanjona reny fa fanaon'ny olona mahomby reny. Efa kelikely eo anao rehefa misy vola tsy tendeha taxi bosy anao dia tavina rivo. Zao izy. Ya. Andeha folo pointy anao magnofa ropilany. Tsy tanjona zany. Fa raha andeha ataonao teteky eo. Sasany nao mandalo amin'ny hôtely tsaratsara. Andro raiky agny. Anao. Aga ny mitondrony tagnana mihitsy hôtely io. Tsy tanjona reny. Fa rehefa mahomby ianao dia ino ataonao. Fa le tanjona tiako tenenety zany ny amin'ny hoavinao. Mais après quelques jours, quelques semaines, afaka fotoana fohy, je serai grand. Amin'ny taona ohatran'izao, dia tsy ohatran'izao tsy za fa za ohatran'ireny. Ary zavatra iny tsy raha hoe sendra mbo nikoragny fa zavatra efa mafana sady velogno anaty fo ao. Mba misy an'izany ianao. Mba misy raha karan'izany ianao. Raha vao tsy zany ianao dia pokaty ianao madamo ao, pokaty. Ny olo pokaty tsisy apoka. Tsisy avenir. Fa mila mba misy zavatra reninao mafana anaty fonao ao. Velona anatinao ary io tsy zanajanadraha raha mahavita be. Zany raha tokony misy aminao zany. Isanany sanany. Mampianarako anao teto foana mikasika ny Bartimeo Jamba.
vao namitaniany Jesosy izy inona no tiako ataonao mba mpahiratina maso aladiana mety mananam-bola aron'olo vagnatokosako fony vola mbola meny karananazy tabazarobeta izy tsy mety mihitsy raha ty izy namen'olo vola beketo za ko tsy mahity masoko ahen'olo azy amina aloha izy atao raiky mitanjo mba mpahiratina maso ka mitodika aminao tsika androany ino mba tanjonao ino mba tanjonao misiaka tainy Jesosy ny iny le mba Andriamanitra mihitsy amoaka ny tanjonanao. Alleluia. Amen. Dia ao anatin'izay koa ry havana mijoro tsara. Mijoro. Mifantoha amin'izay nomeny Tompo anao. Asa miovaova. Ary voalaza ny Baiboly zany fa ny saina tsy miovaova dia arovana ny fiadanana tantera. Raha te handroso ianao, dana mifantoka amin'izay ataonao. Nana mba hifantohy ny antsonao. Manana maso tokana raha te haomby. Fa tsy sady arianao aty. Tainy Jesosy anenao. Alleluia. Tainy Tompo antsika. Amen. Dia ao anatin'izay mila mahita ianao fa azo atrehana ny zavatra rehetra. Na ino na problème karakory na tsifisina karakory na aretina karakory ataova anaty sainao fa azo atrehana ny zavatra rehetra. Na faty ary ambesan'olo. No tsaka ny olo mipaty. Matoy io ambesana keo androany midika zany fa azo atrehana ny zavatra rehetra. Fa magnino ndraiky tosanao vao tsy vitanao magnatrika anazy. Magnino rehefa marary anao mitady amin'ny fo. Mila manana an'izany vision zany tsika, mila manana an'izany toe-tsaina zany tsika, ny zavatra rehetra azo atrehana. Tsy loha zanao manao vakansy tamasiny aty. Da hitombo ianao e. Amen na? Azo atrehana. Misy manam-pahaizana anankiray indray andro mba namotanin'olo. Satria misy rangahy anankiray nanamboatra an'io ampoule io. Efa intsivy amin'ny 700 izy nanamboatra ampoule fa tsy mety ny rehetra mihitsy ny ampoule. Fa ny 500 vao nirehetra. Dia zany vao 5 centième dia vao nirehetra tsara ny ampoule. Fa nanamboatra izy première ampoule tsy nirehetra, centième ampoule tsy nirehetra, 300 ampoule tsy nirehetra, 499 tsy nirehetra. Raha anao zany mety efa nareno tamin'ny rano vinitra. Dia farany amin'izay izy nantsona mpagnano gazety natao interview. Hoe Ramose ahoana zany fijerinao ny esec. Za hitanareo zao izy mahavita mamaly fanontaniana 7,700 ny amin'ny antony tsy mampandeha ampoule anankiray. Azao zany. Fa atsika ry havana izay zavatra tsy mety tamin'ny fiainantsika. Everitsika fa ereratsika, everitsika fa défautsika mba havadio expérience indray izy ireny. Raha te hitombo refeno. Amen na? Amen. Ary mila manana ianao fomba fijery fa ianao dia manana ho avy mamiratra. Manana ho avy mamiratra ianao. Tsy maintsy après 3 mois. Androany no fahitanao sady hoe amin'ny farany volana ty zao ny zavatra hitsana. Omaniny ho avinao. Hitanao ny olona rehefa tsy te handeha lavitra amin'ny fiainana tsy misaina fa tsy ny androany. Manao foana izy. Asehony eo ny toe-karatsiny. Satria ny androany any mieritreretra. Fa ny olona te handeha lavitra manana fijeriny amin'ny aviny. Mazaveko anao teto ilay mandeha Nelson Mandela migadraigna mandritry ny taona maro. Ary teo amin'ilay fonja migadrany nisy lavaka kely ony tamin'ny taolona teo mazava. Io izy Nelson Mandela hoe raha mbola hitako io diky zany fa tsy maintsy hivoaka ato.
mazava kely igny mba nananany fanantenana matoza mbala mahita an'io mbola velonaina zay. Amen na? Ary betsaka ny olona raha vao anatina problème dia ately ny problème igny izy. Pararehetra izy ary tsy mahavita manao ninina tsy. Zavatra anankiray atoroko anao ndro ny arivo dia raha miantsika problème ianao avoaha anatin'ny problème misy sainao. Alefaso amin'ny raha tsara, alefaso amin'ny zavatra positif fa tsy ajanonao koa. Nisy olona anankiroa tamin'ny andron'ny apartheid nigadraina tanatina fonja, tsy nomegna sakafo, tsy nomegna rano, ary tsy nasiana mazava nanikely. Le araiky isan'andro miandro fahafatesana, raha zanareo viza zany vao vononao hoe tsisy varany velona zany la asa mba tonga mazangana igny fatinaka isan'andro izy zany problème. Fa le anankiray indray izy hoe zaho izy vao mivoaka rety mivelona maman'olona ozy atsyatsena ary ny olona voka eo mahitako amin'ny terrain izy aveo zany fa mivolony misainy makany atsena makany amin'ny terrain. Rehefa anatina problème idiny problème igny koa vatananao sainanao hatramin'ny ro margozy ro miasana tsy masamy miany arako tsy ovitra jusque mandeha tetezam-baro izy mividy ovitra koa dia tompony hanafaka anao, tompony hitahy anao, tompony hampitombo refy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ovao revana ny fisainanao. Raha mialeto anao tiako mba olo mba voatantera. Avelao an-trano ao problème fanareo mandeha bazary be. Amano problème rehetra fiainanao any Andriamanitra. Amenao fiadaram-po Jesosy. Ary mikarividia mibavaka sahady. Ho anao zay manana problème manabola. Le Andriamanitra vavatsika mantrosa anao. Amano zavatra mihidy rehetra. Isokatra amin'ny lafiny rehetra ny fiainanao. Mitomba amin'ny lafiny rehetra. Manao délivrance amin'izao hariva izao. Mifanany tifisina. Miala ny fiainanao. Mifanany fantrana. Miala ny fiainanao. Ireo karazana blocage maro samihafa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voatana manokana ianao zay tonga teto. Ny tagnan'Andriamanitra nanjanao eny amin'ny hafa. Miosotry ny fanamasina amenao hery. Atonganao tsy taloty dia fa hitsaka amin'izay. Ho iaho hoe mitsaka amin'izay. Mitsaka amin'izay. Raisy hery ampitsakanao. Raisy hery amanilanao. Raisy hery amenao vahaolana amin'ny toerana. Manomana amin'izao fotoana izao fa honeran'Andriamanitra ny very rehetra atao amin'ny fiainanao. Honeran'Andriamanitra ny lany rehetra atao amin'ny fiainanao. Raisa ny fahasoavazana. Raisa ny fahasoavazana. Raisa amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Misaotra amin'ny tahinao ny vahoakany zio. Misaotra amin'ireo vahoakanao izay voatary sy nandray fahasoavana tamin'ny hariva ity. Romazin'ilay shandaladava. Misaotra tompo. Misaotra ny fanamasina amin'ny fiasanao mahagaga. Miasa ianao amin'isa tokantrano amin'izao fotoana izao. Miasa ianao fanamasina amin'izay rehetra marary. Miasa ianao Jesosy Kristy amin'izay anatin'ny tsifisina. Mankasitraka tompo. Manome voninahitra anao zay. Miando ny marana latsaka ho antsary ka mamelona ny marina zay maniry miando manahefa lany misy lalana mizotra zay mankahozona amin'omby manjozotra ny vahiny maro
zay ny fahasoava. Alleluia. Asadino rapitso misy vavaka manokana ataontsika amin'ny lafiny ara-bola. Miezana mba tonga eto. Manao zany raha mampiasa vola anao tonga avy eto rapitso. Anao raha manana programa hitady vola tonga avy eto rapitso. Anao zay manana olana amin'ny lafiny mihitsy tonga avy fa natao anao fotoana rapitso. Amen. Tao vavakantsika